isika aloha. Tonga ny fotoana ry Andriamanitra masina indrindra. Loloavinay an-tampony lohanay. Eo nanao aminay eto amin'ity toerana masina ity. Andronao androany. Andro ampaherezanao anay. Andro iresanao aminay, enonao ny vavaka irehetra. Fa fantatro amantsy ny fiainanay isan'andro isan'andro. Dia nomeno an'ity fotoana ity izahay. Na dia indray andro anatin'ny 7 andro aza. Mba ionanay aminao. Saotra indrindra Tompo, makasitraka anao izay. Tsy faly nefa ny devoly amin'izany Jesosy fa mitady hevitra mandrakariva. Ampiherikerika anay. Ampiena ny finoanay. Mitondra fisalibonana ara-panahy. Aty anatinay. Mampiherikerika amin'ny zavatra rehetra. Tsy mitondra fifantohana akory. Zany ny hevitra ny Satana Jesosy. Mba tsy hananay fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Misaotra Tompo. Nanomezanao anay ny fahefana rehetra. Araka ny voasoratra manao hoe so famantarana zao nanaraka izay mila. Hamoaka dia amin'ny anarako izy teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray menarana izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy tsy hampaninina azy zany. Hametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Misy afo mialoha azy mandevina ny fahavalo manodidina. Ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo. Fa Jehovah Andriamanitra dia afo mandevina. Eny Andriamanitra saro-piaro. Ka vidy Jesosy le vono fahavalo manodidina anay. Tsy hanam-pahefana aminay eto amin'ity toerana ity. Ko amin'ny hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy Mpovelavany Nazareta. Nandatsana ny afon'i Jehovah ny rivotra meravany an-tany. Andevina. May. Levina tsy manana anjara eto amin'ity toerana ity. Fa tsy fantona rehetrarehetra. May. Jesus, my. Sotra Jesus. Makasitraka anao Tompo. Dia voron'le vona rehetra teo levina mandrakizay. Tsy manana anjara, tsy manan-kery, tsy hanam-pahefana eto amin'ity toerana ity intsony. Atao anatinay fanofananao masina, zanao ka handrakotra anay tsirairay avy. Ameno ny sainay ny fonay ny fananay. Mba tena ho tafaray aminao tokoa izay amin'ity androandroany tontolo ity. Ka tsy izay intsony ny velona fa ianao ny velona atao anatinay. Saotra Jesosy, makasitraka anao. Deranao izay eto. Manaja manome voninahitra anao. Le Andriamanitra tianay. Raisy tompony fidirana fa vokatry ny fonay manao hoe masina Jehovah tompony maro. Endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola mampitomboina amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia arabaintsika rehetra fiangonana natratra izao fotoam-pifohazana zao. Azadino fa fiangonana Fifohazana ny FPVM. Zaso no tonga eto androany ny fifohazana. Tian'Andriamanitra hifoha ara-panahy. Hanaraka azy mandrisy narim-piaina antsika rehetra. Antoantsika ny mevonahitra azy amin'ny Salamo 5:20. Salamo 5:20 manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 9:10 ary ny firana fifohazana 5:10 asandrato avy reny hiranao ka dia irao ilay mpanjakanao. Zany hiry zany hiderantsika an'Andriamanitra ny andininy voalohany sy ny andininy 13 ihany dia hivavaka isika rehetra. Salamo 5:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 9:10 rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah Andriamanitra ny maro. Iza no mahery tahaka anao Jehovah ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoanan'ny ranomasina. Raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao.
ianao nanorytoro andrahaba ho tahaka zay voavono ny sandrinao mahery nampelezanao ny fahavalonao anao ny lanitra anao koa ny tany zao tolo zao sy zay rehetra eo aminy ianao ny nanorina azy ny avaratra sy ny atsimo ianao ny nahary azy ny anaranao ny obe ny tabara sy hermonina manatsandry mahery ianao mahery ny tananao avo ny tananao akavanana rariny sy fitsarana ny fanorena ny seza fiandriananao famindrampo sy fahamarinana no mialoha ny tavanao sambatra zay olona mahalala ny feo mahafaly Jehova o amin'ny fahazavany tavanao no anaranao no ifaliany mandrakariva ary ny fahamarinanao no isandratany fa voninahitry ny heriny ianao ary amin'ny fankasitrahanao no isandratany tandrokay fa any Jehova ny ampinganay ary anyray masiny Israely ny mpanjakanay amen. Asandrato avy reny iranao ny andiny voalohany sy fahatelo idy rahantsika an'Andriamanitra. Asandrato avy reny iranao ka tenao ilay mpanjaka lehibe zay namorona izao tontolo izao da mipaendrenare misaotresatra irafiderana satra atolory azy satra irafanajana akawanandriamanitra baterao zao Andriamanitra baterao iza hoandriamanitra izy no nahary sy namelona nahary sy ary namarary nafinaritra ary namarary nafina izy no mpanohana izy no mpanomana misaotresatra irafiderana satra atolory azy satra irafanajana akao anandriamanitra vavaky sika le voninahitra neo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanamazy lay Andriamanitra masina sy mahery-indrindra le Andriamanitra be voninahitra andoaliandoalika rehetra iankofany zava-mananaina rehetra any an-danitra zay tiana tompony fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra zay voninahitra neo anao Jesosy Kristy zokinay malalana miondrika mihevitra na isan'andro isan'andro miara-miazakazaka amin'ilay isan'andro isan'andro misahirana na dia minofona isan'andro azy manome ny anasa aza ho anay isan'andro manasitrana ny aretina rehetra naovina zay mitaraina aminao Jesosy Kristy miainkoaka mianso ny anaranao ihany dia tonga ianao manasitrana tonga ianao ny mamany olana rehetra tonga ianao manome ny anasa aza ho anay amin'ny fotoana rehetra mampitafy anay toa ary manome anay tomboninahitra mahavelona na tratra fotoana zao na dia tamin'ity andro androanty ihany misaotra ny indrindra zay makasitraka anao zay zina moa zay olombelona inao azy fa no le fitiavanao Jesosy no ny rano alatsaka tombony azo fijaliana zany mbola azaka zano mamonjy anaytaza na dia olona miodina isan'andro azy malemy isan'andro azy Jesosy tsy mba nijerenao zany satria efa tianay tany sotra Jesosy makasitraka anao zay tonga fotoanandroany iderana ianao ankalazana ianao Jesosy eto amin'ity fiangonana FPVM zao
hankalazanay satria nafoana ena ny haino ny fivavahana ianao nandritry ny taona maro nampahiratra ny masom-panahinay ianao nandritry ny taona maro nampifantarinao anay mihitsy ny herinao Jesosy fa zay manatona anao tsy mba nisy ny lavinao nandeha misaotra andrena na dia ny ratsy indrindra azy rehefa nandohalika ny bebaka taminao dia namindra fona namela helika takan'olo mariny zay rehefa nitahinao rehefa no amarininao tokoa Jesosy makasitraka anazy eranao zay teo fiangonana mananja anao manome voninahitra anao tsy mba mahay fomba ny any an-danitra zay talakotrokotroka tahaka ny varatra andro manalina satave manoroka ny tongotra masin'andro manalina tsy mba mahay an'zary zay te hitratra aza tsy vitanay aneritrehitra daholo azy ny mba vitanay Jesosy mihindrana ny hira ny anjely azy raha izy tony fa vokatry ny fonay kosa manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enike ny voninahiny tany rehetra amen mipetraka isika tsika dia andresady ny sitrapon'Andriamanitra ny toriteny etiny ray aman-dreny hiraka Rasoanatoana Bertina hiraka ao anatin'ny fiangonantsika mialohan'izany hitsanganany dia andeha ataontsika ny hira eo am-pitsanganana ihany resantsika zany tenin'Andriamanitra zany ny hira 320 bokikira tsika fiderana ry fanamasina ao ambony hiraka Jesosy tompo izay aty dia mila vonjy mba hafanao zay atanjao tsangantsika andraisan'ny tenin'Andriamanitra zany ny anjeny voalohany sy ny anjeny faharoany ataontsika dia hitsangana ny ray aman-dreny rifanay masinao ambony irakitsy Jesosy tompo izay izanya tsy dia mila votsy afanao atanjao rifanay masino omiomitrina anafana apahapahery zany volazolazo mahotana ovoje save rifanay masinjana rasavansena i masinjana asavare isana elifunay musasimana ani masinjanu andesena rifanay masino omitina anafana apaeri sani fulazulazu mahutana ovuzesa overi indrika ivavaka sika makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao lehibe ka mbola omenao zao andro androany zao andrenesana ny teninao fa ny teninao no hainao any mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary mamelombelona amin'ny fanahy miangatahana aminao tompo dia andefa ny anjelinao marobe anao anokatra ny masom-panahy tsirairay avy ary mba tsotsy aingoany devoly zay teny rehetrarehetra re fa mba teny toetra tena any amin'ny fagagahanao ianao dia mitenena raha Jesosy fa vonika ain'izay misaotra indrindra tompo amen mazao toerana ianareo dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompontsika andehantsika anokatra amin'ny baiboly zay ny atanantsika eny ny marika toko fahasivy ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia mijanona ny andininy fahaefatra amby roapolo. Marika toko fahasivy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia mijanona ny andininy fahaefatra amby roapolo. Rehefa samy nahita dia za maky azy amin'ny anaran'i Jesosy nareo manaraka. Ary noho ny tonga tao amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka nanodidina azy sy ny mpanorad-dalàna ny ady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay no nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjana ka niazakazaka nanatina sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona ny adina rehevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namarika nanao hoe mpampianatro netiko ty aminao ny zanako lahy izay azo mpanamoana ary na aiza no azony azy dia ampinjitsinjiriny izy ary mandovory dia mikotry nify sady valaka dia valaka. Ary ny teny tamin'ny mpianatra aho mba hamoky izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahoviana no iterako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Eto ty amiko izy dia nentina teo aminy izy fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampifanitsitsitiny ny tena niaraka tamin'izay ny fanahy dia lafy tamin'ny tany izy ka sady nisy kasikasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrinona izay nahatongavany zao taminy? Ary hoy izy atro ny fony izy mbola zaza ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy. Fa raha mba misy ainao dia mamindraha fo aminay. Ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy ainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ndraindra zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara anankiray izay nanehoan'i Jesosy ny fahagagana tamin'ilay zazalahy kely marary. Fa tao anatin'izay anefa dia zao nalefa mpianatra andeha. Ary rehefa nandeha mpianatra dia zao tonga teo ny mpanorad-dalàna sy ny vahoaka marobe. Tonga teo koa nefa marary. Inona ny zavatra nisy? Niadevitra teo teo mpanorad-dalàna sy ny rehetrarehetra. Io ve dia ho hainarery mpianatra, io ve dia ho vitanarery mpianatra, io efa trano fononify mbola kely. Rehefa nahare zay mpianatra dia naninona? Ravo tanana. Tsy nahavita le asa-panorahany Jesosy azy. Nefa ny fiainany rehetrarehetra reo mpianatra io ka niaraka tamin'i Jesosy foana niaraka teny foana. Fa tsy nahasitrana. Tonga Jesosy, tonga ny raindra zazalahy. Manatona anao zay Jesosy, sitrana. Hoy aloha Jesosy, inona ny adina rehevitra nireo? Maninona reo miady hevitra? Tahaka manao hoe maninona raha tonga dia atao ny asan'Andriamanitra? Ry havana malala. Fifohazantsika, fiangonam-pifohazana. Tamin'izao tontolo zao tsika. Niaina tao anatin'izao tontolo zao. Nisy zavatra maro niainana tao. Nanao ny fanao zao tontolo zao. Fa rehefa natsonan Jesosy kosa tsika dia zao niala tamin'ilay falotona rehetrarehetra. Niala tamin'ny aizina rehetrarehetra. Olom-baovao. Olona tokony havita zavatra. Olona tokony singadina amin'ny zavatra rehetrarehetra na miara-piainana na miara-panahy. Tsisy marimaritra iraisana tamin'izao tontolo zao intsony. Fa raha izao tontolo zao azy mahavita zavatra hoe ary hono misy mpitsabo ohatr' zao, mahavita mirakla, mahavita an'izao sy zao.
nefa izao tontolo zao any misampy ny rehetrarehetra antanina vola makarena fa ny eo am' jesosy tolobotsitra manatona ozy ny tompo fa zany ianareo fa saingy zao fifohazana varintsika eny am'izao tontolo zao rehetrarehetra eny raha misy zavatra manjo io ve de ho vita io ve de ohatra zao de miraviravy tanana ao anatin'izay mahita ny manodidina rehetrarehetra de ndraindray te anao mifanao zao tontolo zao ihany ko ty sevany eny amin'ny fiainana rehetrarehetra eny san'Andriamanitra aza mihena ny erim-panahy mihena ao anatin'izay satria rehefa mifaneraseran'izao tontolo zao ianao ka tsy mahatohatra mifakam-panahy de tady tsara fa tsy maintsy manaraka mifanao miadevitra ty mifanditra ty eo anatin'izay fosafosa rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra zany nefa fidirana ariary eo amin'ny fiainanao zany fa fampitena ara-panahy ao anatin'izay joroko vavolombelona anankiray nareo anatin'ny asan'Andriamanitra zay moa any fantatsy nanandramasinany manao ny asan'Andriamanitra sam-pifohazana tena mandeha ny asan'Andriamanitra tena mandeha ary mahafinaritra de zao na inona aretina mahazo ny olona anankiray na inona aretina mahazo ny olona anankiray rehefa tonga ao amin'ny fiangonana de matory eo mihitsy moa 3 andro ihany de sitrana marary naretin'inona naretin'inona fa ny ray andro ary nisy ty adala anankiray zay netin'olona de tonga tao de rehefa tonga tao de adala nonona be zay vazavaza de rehefa tonga aloha de nepangapanga ny fianakaviana sy ny rehetrarehetra izy ananako vola le anadahako ananako zao le piraitam-po amiko ananako 10 metsy le 10 metsy miala ao amin'ny vavany de nakaiza ho any avanao lasa nandosy izy fa nateriny fotsiny ato ao de lasa izy de ozy matsy amin'ny paster mamy tam'izay ataony io ndeo aterina any fokotany de ko tsisy havana tsisy inona ka raha maninona ty olona dala aminao sy mirifatra ty de ahoana inona no ataotsika tsy resy lahatra mandray an'io rehefa tsisy havana de teo ariva le havany anadahany tonga ihany le nanatitra azy fa taiza anao iny kay le izy tonga anao de ahoana inona vaovao marary ty anabaviko ty fa nandritry ny taona maro be de ny tantarany aretiny io sy ny rehetrarehetra de entina ty mino be anao fa manasitrany Jesosy mino fa rehefa mipetraka tao am'izay sy ny lafika tao am'izay nandritry ny rotokom-bolana nampianariny zany tena nampianariny tsisy niditra tamin'ny lohan'le mpitondra marary fa ny sainy de zao miaka mifatran'le marary ety fa le marary ho apetraka ao aminay de aveo tsy mety ho azany ndrahako izy ndany ianao manao tetiarana mitady mifotsy ty marary ty satria maninona zay asa rehetra teto nandritry ny 3 andro de sitrana kiteto mandritry ny rotokom-bolana tsy sitrana fa ndany ianao mitady mitetiarana taranaka inona marinareo inona mifampotsampiny enandrazam-penareo rehefa mifotopitorina moa de tena mpanompo sampy ary tena le mifady kisoa le tsy mihina kisoa reny le tsy mitsabaka zay ny tantara de nirahana alahady izy nasaina nandeha alahady ariva latsinainy maraina anao miverina fa mitana nyty marary ty enjana be latsinainy izy tsy tonga lasy le marary nitsoka fitadiavana azy tsy kapa teny tongotra tsinitsinina le akanjana akanjoko teny lasa ny azakazaka nakany an'le anepoka any am'le anepoka nefa vahoaka be efa eny andala nefa akaiky n'le anepoka vo andre kaky tsy lamba netina tsinitsiny Jesosy eo vita le marary verina Jesosy efa aiza le marary aiza le lasa ny verina de ozy le marary izy ndray ny tonga aloha tao an-tanàna ary taizina no nitady sositra tao anatin'ny foko tao sositra tao anatin'ny foko de ozy izy hoe raha ny fahatezerako voarehitry ny tamaina ianao teny fa le nitondra le marary ina vo niverina alarobizy vo niverina ho nahita tetiarana tsara ianao satria nahatra 4 andro fa saingy zao
ianao kosa de le fotoana atsika hoe alatsinainy fa manina ianao de manao an'izao ka zay mbola zay menakavy rehefa tafahoana de be resaka makety tsy makeroa nalefa am'izay ty asan'Andriamanitra kingany voaka ihany le fanaratsy tao anatin'le marary de ozy le marary hoe tsy zay zany ahoana ao mantseny le nitondra marary ingany aloha ianao tany amin'le nanirahananao fa lalakafa fa manina ianao mandaingy tao anatin'izay tsy nlaza marina mihitsy fa nisy olona ny teny hoe niakatra le Tananarivo any vadiny manjany izy fa tsy nitady le tetiarany fa lainga daholo reny tsisy mariny reny anaran'olona tantonotononony reny sosotra fa rehefa tao anatin'izay de izy mandehana alohanare mandeha satria zao tsy mbola vonona satria nanino ao anatin'izay izy retany andalana andandeha ho any amin'le toby aza mbola lasa namonjy famadian-drazana aloha de nisy famadian-drazana teo akaikin'le tanàna satria any moa mbola ao anatin'izany de ozy le marary andao ndray tsika dalo amonjy famadiny zany be de tsy afinaritra zany mizika mirefitrefitra be zany andana aloha mandeha ho afa tena sahirana satria zao fa sahiranina ny rehetrarehetra be deabe nefa nare tsy vonina ny ova mandehana aloha de ety izy ohatry zao de ndana makany any toby satria nareo any Antananarivo de mandehana mamonjy toby eo tanàna ny rano mandehana ohatry zao de lasa vity zay ry havana inona nahazo nanomboka nalemy nanomboka narary mafy an'izay tsy ampy calcium ve zany zazany fa be loatra ny asan'Andriamanitra de nohanina daholo rehefa mety ho zavatra isy calcium nohanina ny aorita sy ny tamenaka atody nosotrona ny kafe sy ny totomboany sy ny rehetrarehetra fa voanina lemy ihany ny antony zanako tena malemy marary tsy tafariny eto ampandrina intsony avy ndray zanako inona ndray mbola nentiny calcium sy ny rehetrarehetra tsy maintsy hoaniny eny tiana na tsy tiana na de tsy nina-panafody nandritry ny 20 taona azy neny tsy maintsy mihinana de nohanina ihany ko calcium sy ny vitamine sy ny rehetrarehetra fa nina lemy ihany niakatra taty Antananarivo inona Jesosy mahazo Jesosy tsy nitentsony rehefa avy eo an'izay nakany any dokotera andeha ho any dokotera Jesosy de nandeha ny tension niakatra be tsy isotry zany za mihina nomboko fa misy mipika taty amin'ny loko taty efa nisofoko tsy mary amin'inona fa tena tsy raha tena nanaitaina be ny loha tena tao anatin'ny aretana fa lasa am'izay nibebaka ny atoraka tamin'ny tompony fona Jesosy fa tena nandahanao fa niafatry ny tompo tamin'izany de inona mibitika ny tenen'i Jesosy Bertina zanga miteny anao fa manao venao masika nenao ka noho zany sahaza ho anao aloha no mipetraka aza manao ny asa aloha fa mafy re olona zany tsy manao ny asa ary mafy zany tena marary mibebaka nanomboka mibebaka fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa rehefa tena mibebaka za Jesosy tena ireno ato fa vonany anoantrana naizanaiza ny rahanao fa sitrana atao anatin'izay ny zanako anankiray be voka nipetraka ny zanaka tao anatin'ny kibony akaiky ho teraka sitrana tsy nidina ny lohany de ozy le rasazy tsy maintsy didiny io zay rasazy tsy andeha am'izany didiny zany fa tsy ahita vola am'izany zay fa tsy maintsy ianao ihany mampiteraka an'io za tsy mampiteraka an'io fa bebaka an'izay nanao fifadikanina Jesosy tena manodongy aminao mamindra fo mamelany eroka netsiketsika am'izay le zanako natsony rasazy ndao rasazy zany io tsy ampiteraka an'io fa mety aratasy ho anareo any amin'ny hôpitaly didiny io rasazy za tena miteny aminao fa tsy didiny zany no zanako de tonga teo efa nitranga ny tongotry ny zazakely de ahoany ty rasazy de ahoany ty ozy izy rasazy fantatray de zao Jesosy manampy na de ao anatin'isy zavatra niainana azy ao anatin'izay nampalaelo an Jesosy teo am'izay sazanareo izy rasazy aina lety eno saza ao azy ndao azy zay mianaka nandroka be voly rasazy nisitina le zazakely tafavoaka somatsara ny tena tongavana ry kristianina rehetrarehetra ry fifohazana rehetrarehetra de zao ao anatin'ny fampiponan'ny tompo de misy tahaka an'izany zavatra malatsaka ao anatin'izay very
tena am Jesosy andeha bebaka zamana maro tena hoe ka le zao ny navoany iny raha nalaina lalina zao le zany ka nisy nasavy zao dia mipetraka ny jazo atao anatin'ny kibony raha mierikerika raha izao zao dia zao fa ao anatin'izay dia zavatra nafinaritra tsy navelana tsisy vola mihitsy teo am-pelatananay na ny kely aza tena tsisy vola fa raha nisy vola koa teo mbola naniny ay sy ndao didina fa tsy olany ity miseho voninahitran'Andriamanitra sa tsy miseho tsy miseho voninahitran'Andriamanitra fa ny dokotera mahazo vola be ny zaza voadidy fa ny tian'Andriamanitra tongavana dia zao verena ny fitiavana voalohany eto ny tompo anao ary raha misy ady etrehanao amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zao andeha mibebaka aloha andeha metoraka ny tompo aloha foazy le fenam-panaza efa niredareda tao anatinao taloha ary efa saiky maty vereny ianao fa jereo tsara nge nampianaran' Jesosy taminy eto ty amiko izy ary rehefa nentina teo amin'ny Jesosy naniny nany amin'ny fahagagana Jesosy ary tao anatin'izay rehetrarehetra zay dia zao ary Jesosy nanontany ohatrinona moa ohatrany ahoana moa naparary an'ito ohatry zao fa ny tantara le ray-pianakaviana ary rehefa tao anatin'ny fanasitranana dia zao hoy Jesosy taminy niangavy le olona io ry Jesosy hainao ve io hoy Jesosy ny zavatra rehetra ne dia hain'ino hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa ny kristianina miana any kristianina no arevo amin'izao tontolo zao endrehetrarehetra eny maka saina hafa ny amin'ny hafa inona ny tokony atao amin'ity inona ny tokony ho zao nefa ianao mihitsy ny tiany Jesosy hikaroka ianao mihitsy ny tiany Jesosy hetoraka aminy ary rehefa ave dia resy lahatra le ray-pianakaviana dia ozy izy hoe vinje ho afaka amin'inona ozy izy ho afaka amin'ny tsy finoana io tsy finoanao io zay takiny Jesosy androany mibeba Jesosy azangy tsy manam-pinoany Jesosy ange azy ifampiresany mba hampio a Jesosy ho afaka amin'ity aratsiko ty ho afaka amin'ity fasiako ty fa nanomboka teo any verina ny saiko Jesosy ohatry ny eo anaty koa moa ny nampianaranao fa nampitidian Jesosy dia zao tao anaty fotaka mandreva ane ny atsoko anao tao anaty ady lalina ane nisy tomako anao ka naninona ianao ny lasa nasika indray ary tsy miseho voninahitran'Andriamanitra satria rehefa masika ny aloky ny vava ty tady tsara tsisy Jesosy eo tsony ane tsy eo tsony Jesosy fa ndeha voly amizay niketriketrika atahoany ty marary ty lasa nikotiana daholo mbany lany rehetrarehetra rotokom-bolana le olona mipetraka teo tsy nandona ny kely aza voakoty daholo hatram'izany rehetrarehetra zany kanefa hatram'izay Jesosy na olona firy tonga ao manakomena Jesosy misy omeny Jesosy eo amin'ny fiaina rehetrarehetra nandeha zay nanaosan'Andriamanitra alahady mpitandrina tam'izay tany amin'ny toerana anankiray tany kaikinay tsisy vola tao amiko vola 10,000 dia mba 10,000 tonga avy any le mpanompon'Andriamanitra kely neny zay mba hamonjy le alahady mpitandrina ry mandoko cotisation any tsy manan'izay mba hampisambory 10,000 aneny ino nanao atao 10,000 ny eo am-paosy koa 10,000 ny samboriny Jesosy meko moramora ty ary tsy manany anao ty ary ny 10,000 aza verina tsony lasa Jesosy narakotra ty am-paosiko na inona tena tsy misy fa ino vola teo am-pelatanana Jesosy fa rehefa nandeha dia ozy matiny zanako moa ry zanako mba hameo vola aloha ataoko rakotra ho an'i Jesosy dia nahazo fa rehefa tao anatin'izay inona natao alahady mpitandrina any ianao mba tonga fa ny zavatra nafinaritra re olona dia zao nisy ny an'ny tanan'Andriamanitra nitsotra afolo eny an'le natolotra ho an'le tsy nanana nomeny Jesosy ny tianao ambara dia zao ataovy ny asan'Andriamanitra aza mikôtikôty ianao hoe raha andeha zao anao asan'Andriamanitra ohatrinona mivaleralany any ary zany fampianarako ny olona makany ambanivohitra betsaka ny avaty Antananarivo malany 100,000 isan'olona tonga any koa ty ho any laninareo ray volona fa misy ohatrinona misy ray hetsy isam-bolana aprinao ange ny ray hetsy iny dia mijanona aza manao asan'Andriamanitra misy sa tsy misy tsisy faneretina ny tonga ny olana ny tonga gidragidra ny tonga anatin'ny tokantrano tsy ampy azy vao mifitetaka ry kristianina hafa koa ataovy ny asan'Andriamanitra fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra tsika araky ny amafazatsika no hijinjatsika mandiana dia mbola malainy
fa rehefa mazoto anao tsy afaka intsony rehefa mazoto anao tsy afaka intsony mandehana am'izao herinao zao mbola omeny ny tompo anao zao mandehana azaketraka amin'ny asan'Andriamanitra zay mifidiana ny tompo anao voalohany indrindra dia ho atokantrano aloha ao aloha ataovy le fahalemem-panahy rehetrarehetra ao ataovy fifankatiavana rehetrarehetra fa rehefa ao anatin'ny tokantrano no milamina ny fiainana rehetrarehetra dia tadio tsara fa mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra na amin'ny ara-penana tonga ho azy ny fitahina ary manarak'izay eo amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra fa arakaraky ny andehanantsika no hijinjantsika ahozy ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy reraka ny anareo dia amin'ny fotoan'andro ny jinjanareo an'izany raha tsy reraka mety ho reraka fa miverena aingana verena amin'ny tompo hoe tianao ny asanao Jesosy na andalo ohatrinona menao ane Jesosy andeha anatanteraka ny asanao fa mitondra fitahiana Jesosy tena tsoroko amina rehefa mpanompon'Andriamanitra miasa miazakazaka mankany ambanivohitra any fa arakaraky ny azakazany avy tany-trano arakaraky ny azakazany azahoany tomobile arakaraky ny azakazany azaho moto entina manao ny asan'Andriamanitra tsy orin-javatsoa mihitsy zay manompo ny tompo dia ho asy ianao zany rehetrarehetra zany voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany fa soavana sy ny fiadana kosa ho atsika tsirairay avy amen. Andeha ataotsika ny iray verina amin'ny tompontsika ry havana ibebaka ataotsika ny ira hoe moa ho vita ihany va moa vita fihavanana amin'Andriamanitra va ianao 2:70 ao amin'ny bokin-kira. Ave
tamevyndiondrika ivavakytsika jesosy tsara indrindro misaotra betsaka anao zay a am'izao andro mpifoazana izao ary te ampifony vahoaka rehetrarehetra ianao ka tsy ho avelanao tafandrimandry tsony a am'izay rehetra fa nifidiananao ny tsiraray avy hatramin'ny vita batisaka hatramin'ny mpandray fanasan'ny tompo eny hatramin'ny mpiandry hatramin'ny mpiomana rehetrarehetra ka hatramin'ny ambaratonga rehetrarehetra tianao ifo ara-panahy am'izay manomboka zao tianao etoraka aminao am'izay ary mba ny fitiavanao ange jesosy dia ny tena hitahinao an'ire vahoakanao rehetrarehetra ireo fa saingy ao anatin'izany ane zay tsy mety zay miala jesosy amin'ny fitiavana anao zay jesosy mianahana zay jesosy mbola revony zao fiainany zao ary zay ane jesosy mbola tsy mahay metoraka aminao mihitsy ka matetika any am'izao tontolo zao makasaina any am'izao tontolo zao makahevitra ary matetika ny ataona ihany zany jesosy ny tsy ahitana valim-bavaka satria mbola masika ane zahay olona mora miovaovy zahay olona feno fanahiny zahay berenane zay jesosy amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra anika tsy mba mahita ny voninahitra ao ary kam manao ny asanao kam mandeha jesosy amin'ny asanao rehetrarehetra jesosy ary ndraindray aza fahazarana fotsiny ihany hoe rehefa tonga ny alahady dia miazakazaka fa rehefa aveo dia adiny ndray ny fitiavana aminao jesosy tsara indrindra jesosy matetika ny tiana ihany nataona manefa ao anatin'izany mitady valim-bavaka matanjaka zay angatanay daholo zao rehetrarehetra zao fa zay mihitsy tsy mety miova amin'ny ataonay jesosy tsy mety miova amin'ny fahazarany ratsy rehetrarehetra jesosy ao atokantranao ane ka mbola misy fikorontanane ao anatin'ny tokantranao ane ka mbola misy ady ao anatin'ny tokantranao ane ka mbola misy mifampitreritreriny raha ny velan'izay jesosy dia tsara fanahy amin'ny olona rehetrarehetra fa rehefa miditra ao anatin'ny tokantrano dia hita hoe fasiana no ao kanefa ny teninao ane jesosy ny teny hoe jerosalema ane aloha jerosalema satria eo ny tahinao anay amin'ny fiainanay rehetrarehetra jesosy mamindraha fo mamelany eriko ny vahoakanao rehetrarehetra jesosy mba diovy mba sasao ary ny angatahana aminao tompo dia ny amanginao ny sambatan'olona jesosy hitenenanao ny sambatan'olona ampiova ny olona rehetrarehetra ka hiverenana amin'ilay fitiavana voalohany ary hita fahagagana amin'ny androm-piainana rehetrarehetra jesosy satria ianao ane tsy mba manalavitra fa ianao eo foana mijery ny tsirairay zay le masom-pitiavanao zay le fitiavana manokana jesosy tiany olona rehetrarehetra ianao ary tiany olona vonjeny ianao araka ny teninao hoe zay rehetra manatinany tsy mba ho laviko mihitsy mpanompo fanofidiko anao tsy mba hariko mandrak'izay zany ene ny teninao jesosy ka haketriny ary ampianaro zay ho tafaray tanteraka aminao jesosy indrindraindrindra ny androm-piainana rehetrarehetra ary mba mijenao ny ankohonana tsirairay avokoa jesosy araka ny tenao raha mihinano ianao dia vonjenanao sy ny ankohonanao le finoanay jesosy mba mijena ny ankohona rehetrarehetra sotra betsaka jesosy aketriny tompo tsara indrindra fantatra ifandriamanitra tsy mba manosobotanana ianao fantatra ifa tianay ianao jesosy koa aketriny ara jesosy indraminay ny hirany davida raha nanoratra ny salamina anao hoe sambatra ny olona zay velany elony sy mitarina amin'ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray sopanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgile nanapaka amin'ny potiplante nomboana tamin'ny andro fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ao kavanan'Andriamanitra resto avy any leviny tsara ny velona sy ny maty
mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiombonany ny olona masina mifamelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Ataontsika nira 574 farany dia raina ianao ray. Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Teo tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana tompoko. Dia tonga satsy amin'ny filazana ireto nahazo tsingeritona amin'ny andro-kely mandrehetrarehetra. Izany kosa nefa dia miaravantsika Fifohazana rehetra natraritra zao andro fanateraka-natrika zao. Tao zava-dehibe amintsika zao fa ny tenin'Andriamanitra dia nampirisika antsika mihitsy mbanana fahasahina amin'ny asany rehetrarehetra ka natonga azy ny teny tokoa hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino aho ny asa tokony ataoniko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy ary dia anao asa lehibe mihoatra noho izany isika fifohazana satria mino fahefanaka dia mahireza ao anatin'izany asa rehetrarehetra izany. Dia eto dia misy sivy mianada izy eto no nanoratra izao anniversaire tsikerintaona maro samihafa izao ary dia hovakinam-panajana izany misesy ary dia aorinan'izay dia avy hatranintsika dia hivavaka satria fa izay moa ny fandaminana vaovao dia avy hatranintsika dia hivavaka hitsangantsika aorinan'izao famakina ny tsingeritaona samihafa izao amin'ny anarany amin'ny vakinam-panajana zany Rakotondran'aly Andrianarivo Tsiky Milamtsoa 20 taona Neny Luizety Iraka Farinosy Nandrasana Ela Raisa Rabonarsoa Voangy Randrianarvelo Fanja Arlala Razuma Razana Dreibe Jean Baptiste Razafy Manatso Daniela Lova Miajahasina Andriana Solo ary ny farany dia Rasoazanatsoa tsangantsika avy hatrany dia hivavaka. Milohan'izay nefa ny tenin'Andriamanitra omena azy ireo dia misalamo fa 7:10 dia ny andininy fa 4:10. Jehova no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Amen. Vavakitsika. Leo mpanomponao Jesosy nangataka aminao nahatratra n'izany atao hoe tsingeritaona maro samihafa izany. Nangatahana taminao mihitsy io ary dia nomenao azy ireo tsirairay avy ary dia fifaliana nazahoany an'izany satria tsisy mahay mampitombo ny andro iaina ny olona na dia ray sekondra fotsiny ary dia izany nisaorana anao be dia be dia tahio ireo tsirairay avy. Ao Jesosy no ikasa anao trano dia mba ho vita izany trano izany efa manao izy manomboka izy dia mba ho vita soamatsara izany tahio oka ny tananao ilay nisy olona teo Kalvari mihitsy no ikarakara izany trano izany. Ao koa Jesosy ny mikasika ny asa. Ianao Jesosy mba hitany asa ny mpanomponao mba handeha tsara izany mba tsisy anelongelona ary mba hisondro boninahitra izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia manantena anao ny amin'izany tompo. Dia ao koa ianao Jesosy mba nome fahasalamana ny tsy salama. Ianao ilay mpanasitrana faratapony indrindra dia aza mahafoy na mahasaraka azy ireo Jesosy izay nangatahanay aminao hatrany fa ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ilay Andriamanitra mahay zavatra ilay Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona
anio zava-mahagaga amin'ny mpanomponao tsirairay avy satria anao fa niteny hoe indro izao ny Jehovah-Andriamanitra ny nofo rehetra no misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa dia ireo tsy nanoratra Jesosy hitanao reny araka ny teninao tokoa hoe tsisy tako an'izay tsy ho hita tsisy miafon'izay tsy ho fantatra ary tsy aseho hitanao daholo reny mba vonjeko reny Jesosy mba jereo fa manana ny etaetana izy ary manana ny olana izay misy eo aminy mino a Jesosy fa mahazy ianao ary anome azy tahaka nefa nahazo sady koa izy noho ny amin'ny anaranao sotra tompo raha misy tsy voatonona nefa fantatrao fa mahasono tsirairay avy dia mba tanterao tompo ho voninahitry ny anaranao mpanomponao ihany mba mangataka tahaka izao ary dia mbola mpanomponao mandrakizay izay rehetrarehetra Jesosy noho ny amin'ny anaranao sotra indrindra tompo anao ny dery anao ny antso anao ny voninahitra sy fanao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amen petraka isika rehetra miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga sady amin'ny fotoana 5 minitra ny sekoly alahady tsika riavana ka mangataka ny mpianatra sekoly alahady ny mpampianatra ary ny dekona mpiamba hitsangana ataontsika ny hira 2:500 andiny voalohany ihany. voninahitra ho anao ry Andriamanitra rainay, Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Ankehitriny dia tonga ny fotoana hitenenanao amin'ireo madinika ao, ka mitenena ara Jesosy araka ny fombanao fa miaina izay madinika ao. Saotra Jesosy, amen. Masotoerana anareo. Ny sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika androany iray raka izy dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny ohabolana. Zany ohabolana izany raka izy dia ao aorianan'ny salamo. Raha mitovy amiko ny baibolinareo dia pejy 7:25. Salamo ohabolana toko 9. Ohabolana toko 9 dia raisitsika ny 9. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mandehana ny amin'ny vitsika rilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Averintsika ny mandeha mandehana ny amin'ny vitsika rilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Reto vitsika maromaro reto raka izy dia miasa be mihitsy. Dia rehefa tonga matsy mifahavaratra dia mando ny tany dia tsy afaka mitady sakafo izy ireo. Dia miady lavaka izy raka izy. Miady lavaka izy, taony lalina izany lavaka izany. Dia ao ny tateriny ireny sakafony ireny. Rehefa nandalo nefa raka izy ny bibilava. Dia mahita n'ilay vitsika miasa mitaona sakafo. Ny dongy ary ty bibilava raka izy. Miditra tao amin'ilay lavaka mbo nataony ny vitsika. Rehefa nidongy tao izy raka izy dia niditra tao.
dia izay sakafo voatatitra mivitsika nataon'inona nohanina. Rehefa nohaniny ary ty sakafo dia tao raha bibilava mipetraka tao ningeza ny natavy satria tsy manao ininona fa ina fotsiny nataony mihina-potsiny matory fotsiny tonga mivitsika dia mihinana. Rehefa mihina-potsiny tao izy rak'iza ny lehibe tsy atona azony le lavaka. Rehefa tsy atona azony le lavaka fa matavy loatra izy dia naninona maty. Rehefa maty izy dia lasa sakafo mivitsika andray afaliana neny mivitsika satria mibetsaka ihany ny sakafony izy ny asa mahafoana. Dia tahaka an'izany koa tsika rakizy amin'izao fotoana zao dia mbola fotoana fianarana aloha zao dia mila miasa mafy tsika mianatra fa rehefa ty azo valopity tsika ty azo vokatra tsara mitaona farany fampitao-pianarana dia miezaka amin'ny fianarana. Ho avy koa ny fanomanantsika azo noely dia miezaka tsika satria ho teraka ao atsika vaovao indray Jesosy dia hanao fanomanana azo noely daholo tsika rakizy. Mandehany any amin'ny vitsika ary lay malaina dia ny mifanaony ka mba endre voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika amin'izany fampahirezana rehetrarehetra izany ny tompony hampahiry antsika mandrakariva tonga sika zao hanao ny fanatitra raha ny marina tsy mila faletanana be zany vokatry ny fifohazana sika zao ny fifohazana averina ihany zasy ianao ny fifohazana raha voatafiditra anatin'ny FPVM ntsika tadidio fa fifohazana zay mifohara-panahy hamonjy namatsika rehetrarehetra tsy ny ankonantsika ihany fa ny manodidina atsika mila atsika mifohara-panahy zany namoazana atsika rehetrarehetra hiazakazaka anao zany asan'Andriamanitra zany hanao zany asan'ny tompo zany zasy ianao ka dia mampahery anao amin'izany asan'Andriamanitra zany. Betsaka ny asan'ny fifohazana tanterahana atao anatin'ny sahany FPVM na io fandehanana mandeha fanokanana be dia be any ane misy olona ane tsy mba malala zany Jesosy zany fa milaza aminao marina tsy fantany zany Jesosy zany izy zany marary ao an-tranao tsy fantany zany fa isika ny mandeha avy aty aminatin'ny fiangonana FPVM ny zanakitsika ny promotion ny sampana rehetra manao zany asa mpifohazana zany tondra famonjena ho an'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara. Zany antom-pisitsika FPVM averina amintsika rehetrarehetra fa hamonjy ny rahalahintsika rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Betsaka ny very mbola be be voafatotry ny devoly voafatotry ny satana tsy hoe ny aretina ihany fa be dia be ny olona zao very hevitra anjarako sy anjaranao no mampahery amin'izany asan'Andriamanitra zany mandehana ataovy ny asako ny tompo zasy ianao aza miandro hoe mpiandry zay tsy mpiandry andry ianao koa androany iran'Andriamanitra andeha ianao koa androany ny toerana misy ianao mpandray fanasan'ny tompo ianao ataovy ny asan'Andriamanitra amin'ny fihetsika rehetra toe-posiny toe-panahy rehetra fitiavana eny amin'ny manodidina antsika rehetrarehetra eny mba andeha koa araka ny tenin'Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra mba andeha hanaraka anareo koa zahay satria fantatray fa ao aminareo Andriamanitra zany ny tiany Jesosy indrindra ny mpiandry ary misy tsy manao ny asan'Andriamanitra akory fa izasy ianao androany mpandray fanasan'ny tompo ianao ataovy zany asan'Andriamanitra zany ary zany na ny atanana antsika rehetrarehetra amin'ny asa be dia be ny zanakitsika rehetrarehetra manao asan'Andriamanitra ny ambanivohitra ny toanantsika zany promotion rehetrarehetra mpiandry zay mandeha rehetrarehetra toanantsika zany ny mpitandrina rehetrarehetra ny iraka rehetrarehetra ataontsika daholo zany asan'Andriamanitra zany ho anao ka dia zay azo ny tananao atao dia ataovy za ampitiavana
ampitiavana araka ny tenin'andriamanitra hoe izay manome ampifaliana zany no ankasitrahana indrindra. Ampifantarina antsika moa fa mbola ho resana eo amin'ny raharaham-piangonana fa danda zao a congé miala sasatra modely lehibe ho antsika izany dady zany amin'ny asan'andriamanitra fa na dia zao izy miala sasatra zao azy dia manao ny asan'andriamanitra. Tangorony any olona be dehibe mitady famonjena tsisy tany hipetrahana, mbola nanao consécration pastorale, tangorona ny olona varina ianao mahita zany any alavitra any olona vahoaka zay pastera marary ohatr' zao, zay pastera ina nataony zany mandeha ohatr' zany ny ilan'andriamanitra atsika ka dia mampahery ianao mivavaka ho azy sika avita zany mbola azo avita be dehibe mbola ansatroboninahitra ny fiainana mandeha tahaka an'izany dady zany ka dia andao a hanolotra fanatritsika ary a anao zany asan'andriamanitra zany ao ny zanakitsika anao ny hira ao anatin'izany a nrakitra voalohany a ho an'ny fampandehanana rano fiangonana, nrakitra faharoa dia atolotritsika manontolo amin'ny fifohazana anaovana zany asan'andriamanitra zany.
dia mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ry ava malalo amin'ny tompo ny fahasoavan'ny jesosy kristy tompo a dia miarahaba antsika menakavy a tratra izao fanateram-bokatritsika izao a indramina ny teny ray aman-dreny teo hoe mandehana amin'izao rinao zao a mandehana dia ny malaina fa rehefa mazoto a tsy afaka intsony ny vakitentsika androany alahady fa 20 volana desambra dia ny mpanjaka faharoa andininy fa 1 dia toy izao indray a ireo raharaha tonga eto ampelantanana avy amin'ny foibe ilazana ireo mpiomana rehetra izay manao dinidinika ho tokanana any amin'ny tobo-toamasina ny 7 novambra izao fa efa mivoaka ao amin'ny tableau ny anaran'ireo izay nekeny jesosy ho tokanana ny fianarana dia efa nanomboka tamin'ny alatsinainy 14 novambra tamin'ny 12 atoandro ao amin'ny riana faharoa avy amin'ny komitiny 20 taona ao anatin'ny etsika fitadiavam-bola amin'ny tanany plafond 4e étage dia anatanteraka déjeuner concert ao amin'ny espace mira Ambatomaro isika ny asabotsy 3 desambra 2024 avy zao manomboka amin'ny 12 sasany ny fandraisana anjara dia 7 ariary na 350 000 FMG raha tsy afaka ny hoany kosa ianao fa andoha tombony dia 4 ariary na 200 000 FMG ny tapakilana ny bia dia efa azontsika raisina any amin'ireo mpikambana ao amin'ny komite mifankalazana eto antokotany mpiangonana ny asabotsy alahady tontolo andro ao amin'ny radio fiontazatsoa ary ao amin'ny espace fefy koa dia manantena antsika rehetra andray anjara amin'izao ezaka faraparan'izao ary misaotra antsika mifanometanana hatrany amin'ny komity afitatsika io tsangambato lehibe io filazana antsoina ny dekona sy ny loholona rehetra voasoratra anarana eto amin'ny fitandremana reniny tanànan-drano miasa amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 10 ora maraina ary amin'ny 2 ora tolakandro mba samy ho tonga daholo anio alahady 20 ny volana novambra fa hifidy chef de groupe tsika amin'io fotoan'io filazana avy amin'ny sekoly alahady satria efa vita ny fanaritra dia atolotra izany aloha sankansika ary anolotra ny fanatitra amin'nira fitiavana mandrakizay
mianatra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova. Endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Jesosy sotranao zahay. Niona taminao tamin'ny alalan'ny fanatitra, vokatry ny fona rehetra. Mino atompo fa ampitony fahatezeranao zany. Fa zay nataona iandroany hiazaka zanay, hitory ny filazantsaranao mba hamonjenao olona maro Jesosy. Raha isy tompo ankasitrao fa vokatry ny fonay, tsy ny volana ihany ny ilainao fa ny tenanay sy ny fonay koa mba raha isy Jesosy tonga rehetra androany ho voninahitra rery ihany. Sotra tompo. Amen. Petraka isika rehetra. Dia mbola hotoizantsika ny famakina ny raharahan'ny fiangonana avy amin'ny sekoly Alahady filazana. Mianatra ny sahan'io aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny fitora maraina izao. Assemblée générale androany Alahady ko antsoina ny mpampianatra ny diakonina pia ary ny mpampianatra rehetra mba ho tonga natrika izany aorian'ny fampianarana amin'ny riana voalohany. Anao fifaninanana logo sy ira faneva ny 20 taona nisa ka toy izao ny makasika izany logo. Voalohany ahitana loko maitso sy doré. Faharoa ahitana soratra hoe 20 taona sy hoe sa. Fahatelo ahitana ny teny faneva joba 9 7 ka na dia kely aza no ny andoanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Faefatra atao amin'ny taratasy fotsy A4 azo atao amin'ny ordinateur na amin'ny tanana. Fadimy afaka manao daholo na ny kely na ny lehibe. Faenina atao anaty valopy lehibe A4 ny logo ary atao anaty valopy fotsy kely ny anarana sy ny telefona ary misy ny sonia sy ny fitomboka manamarina fa avy amin'ny pasteur na ny tonian'ny Fiangonana FPVM misy anao. Fahafito tsy asiana marika ahafantarana ny mpifaninana. Bikely ira faneva gadona maredona ahitana andininy 3 fohy ary fiverenana. Faharoa ira mora azon'ny ankizy. Fahatelo ahitana ny teny hoe sa na sekoly Alahady sy ny teny faneva joba 9 7 ka na dia kely aza no ny andoanao dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Atao anaty CD ny toniny sy feoany miaraka ary asiana feonkira fotsiny koa. Fadimy atao anaty valopy lehibe A4 ny tononkira CD ary atao anaty valopy fotsy kely ny anarana sy ny telefona ary ny sonia sy ny fitomboka fanamarinana avy amin'ny pasteur na tonian'ny Fiangonana FPVM misy anao. Faenina tsy asiana marika ahafantarana ny mpifaninana. Farafanaterana ny zoma 12 Desambra amin'ny 10:00. Toerana sekretera ao amin'ny efitrano voalohany amin'ny fianarana sekoly Alahady. Valiny fifaninanana apetraka eo amin'ny petadrindrina ny 30 Desambra. Fanomezana valisoa amin'ny ivon'ny fankalazana. Valisoa izay mahazo ny voalohany na logona ira faneva dia ira hetsy ariary. Ny faharoa dia 5,000 ariary na logona faneva. Ny sanganasany izay nanao faninanana rehetra dia mijanona ho an'ny sa ary azony ampiasaina. Avy amin'ny sampana fanantenana fifaliana ho anay ny mampahafantatra antsika fiangonana fa misokatra indray ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana ho an'ny taom-pitaizana 2023. Izany dia nomboka ny Alahady 9 Novambra izao ary farana ny Alahady 20 Janoary. Manomboka ny 5 taona no miakatra no afaka miditra ao mpikambana ary isaky ny Alahady hariva amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny efitrano 318 riana fahatelo no fotoam-pivoriana. Ny sampana fanantenana dia manana sata fijoroana ijoroany manokana dia ny miady sy mifady amin'ny fidoroana amin'ny zava-mahadomelona koa manentana anao izay tsy mbola anaty sampana ka maniry hiditra ao mpikambana ho tonga isoratra anarana isaky ny Alahady fotoam-pivoriana
manomboka amin'ny fotoana io ihany koa ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho an'ny mpikambana tranainy ary farana ny alahady 20 desambra avy amin'ny voamerany katekomena ilazana isika mpiandry fa isy asa sy fampahirezana ho an'ireo zanantsika katekomena ny sabotsy 20 novambra ho avy zao ao amin'ny riana ambany manomboka amin'ny 2 ora sasany arivo ny fanomanam-panahin'ny mpiandry dia amin'ny 2 ora latsaka fahefany ao amin'ny riana voalohany tongava maro dia izay ireo filazana tonga filazana farany no ny fahasoavan'ny tompo dia natateraka ny alahadiny ny mpitandrina ny pasteura rajaona andria fanantenana mivady sy ny ankonany ny alahady 17 novambra izao amin'ny 10 ora izay tanterahina ao amin'ny riana faharoa koa manasa antsika rehetra mpianakavin'ny finoana izay rehetra nahita fahasoavana taminy mba hiara ifanotrona aminy amin'izany isy firaisana latabatra amin'ny tompo dia izay ireo raha tonga eto ampilatanana toy izao ndray kosa ireo zanantsika iroso amin'ny sahan'ny fanambadiana andriamatoa andrianantenaina Elizac ramatoa rajaonary manana aingo malala andaniny andriamatoa razaka arivony Anibal ramatoa ravao ary manana voanginy irina ankilany dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany andrianantenaina jaoary lala Angelo sy ravao arivony Joelson santatry ny aina izany dia ataony sabotsy 20 novambra eto amin'ny fiangonantsika manomboka amin'ny 7 ora maraina andriamatoa ratiarson Antoine ramatoa raza fimananjara Julienne ambalavao isotry andaniny andriamatoa rasolondrainy be Ernest andriamatoa randrianisa Rinason ramatoa rasolondray be Mirantso mahavoky ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ratiarson menjanary fanirina Julio sy rasolondray be tsiky ny arivo vololona Rebeka izay atao ny 20 ny volana novambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora atoandro andriamatoa randria maefa Jean Loriot docteur randria Narso Victor Marie docteur randria maefa Asimbololony rainy andaniny andriamatoa Ralson andria Tsirombaka Gilbert ramatoa rajaonarson vololony aina ankilany dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny zafiny randrianarsoa tokony aina Alain maefa ny rainy sy Ralson narindra lalaina izay ho tanterahana ny alakamisy 2 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina ramatoa razana bololina Hélène andriamatoa randriana toandro sy razana maefa Angeline andaniny andriamatoa rakotonana Arpière sy razay mananaly nirina Chantal Vivienne ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Nehemia randriana antoandro Mahenitso sy Nadia ratefinanahary Fenoso Chantal izay atao ny sabotsy 3 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora maraina andriamatoa ramarokoto ramatoa razafy malala Noeline andaniny andriamatoa randrianaivo ramatoa rahaly malala Hélène andriamatoa randriana toandro ramatoa razanatra manana andriamatoa randria novaza ramatoa raniry solalao ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany tendry lalaina Valso Alane sy Raherso lalao Julie izay atao ny sabotsy 3 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora andriamatoa rakotobe Jean-Marie mivady andaniny andriamatoa rakotony aina Richard mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany rakotobe toky solony aina Thierry sy rakotony aina mialy malala Patricia
izay ataony sabotsy 3 desambra eto ao amin'ny fiangonana FJKM akadimbahoaka amin'ny folora sasany. Andriamatoa Rakoto Jean Joseph, Ramatoa Rasolonirinina Mialy Vola Andaniny, Andriamatoa Taba Alphonse, Ramatoa Rabodomanga Émilie Georgette Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratovondrainy Joseph Tora sy Andriatsilavina Romantika, izay ataony sabotsy 10 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny folora maraina. Andriamatoa Rakotobe Fidèle, Ramatoa Rantamalala Paulette Andaniny, Andriamatoa Randrianantoandro Nirina Erliva, Ramatoa Razafy Nirina Volaanta, Andriamatoa Randrianantoandro Rina Antoine, Ramatoa Rasolo Arsolo Lucie Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny zafiny Randria Mitantsoa Tokasimbola Lucien sy Randrianantoandro Ony Parantsa Fatima, izay atao ny 10 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora. Andriamatoa Rabiala Samuel, Ramatoa Razafindrasoa Justine, Andriamatoa Rambelosan Andry, Ramatoa Vololonirina Rosalie Andaniny, Andriamatoa Ravalson Edmond, Ramatoa Rasaoby Lala Ranjaliva Ankilany, dia faly manasa anareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Santatriniaina Tsilavina Antoine sy Ravalsoa Ranja Simanana Arso, izay ho tontosaina ny sabotsy 10 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Rabenasolo René Mivady Andaniny, Madame Veuve Bistouri Raharsoa Romaine, Madame Veuve Ravelo Arso Bistouri Nadia Ankilany, dia manasa anareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Rabenasolo Tsiry Entsoa sy Ravelo Arsoa Rodostina Gabriela, izay ataony sabotsy 10 desambra ao amin'ny espace Naturia Tanambao Ambatondralambo PK19 amin'ny 10 ora maraina. Dia izay ireo zanatsika izay noroso amin'ny sahan'ny fanambadiana, raha misy mahita ny tsy mamety izany dia aoka izy anantona ny ray aman-dreny mpitandrina. Toy izao indray ireo filazana manjo. Raha ary malala honorina promotion fanomezana rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany tamin'ny dia natsondray tamin'ny sabotsy 7 oktobra 2024 hoy ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny taizany, ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny 2 Juin Andravoangy tamin'ny Alahady 13 oktobra lasa teo. Randria Maefa Daniela dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny vadiny Ranolso Vero Lalao, promotion tsy mirara sy mpamakilay 2, izay solotenany Randria Maefa Gilbert Arson Mivady. Ny taizany ny zafiny ny retapo aminy ny fianakaviana ray manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao Manjakaray 2B 85 tamin'ny zoma lasa teo. Pasteur Rakotomalala Julien, pasteur Dingana Faroa Andiany Rota 2019, mpiandry promotion Tsilavo dia natsony ray ody any aminy tamin'ny talata 15 novambra rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany hoy ny vadiny raha faramalala Anjakatiana mpiandry, ny zanany, ny zafiny, ny rainy, ny reniny, ny rafozany fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tamin'ny sabotsy taona mehana atsinanana ny alakamisy 17 novambra lasa teo. Rakotonana Pierre promotion fanomezana dia natsony ray ody any aminy tamin'ny alarobia 19 novambra rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany hoy ny vadiny raha izay mananalynirina Chantal Vivienne,
ny zanany, ny taizany, ny zafiny, ny ray tapo aminy, ny ray tapo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony lote 88 akady Indratombo Ambatonjara tamin'ny zoma 12 novambra lasa teo a. Dia izay a ireo avatsika izay niara-manjo Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionona izany fianakaviana izany. Ny fararakitra voaray a avy amin'ny fianakaviany tompo Klara Kotomalala Daniela ray alina ariary, fianakaviany tompo Klara Andriana Evson Robert ray alina ariary, ny fianakaviany tompo vavy Razafy Maefa Andriano Havy Arlalao roa alina ariary, ny fianakaviany tompo Klara Kotonanahary Pierre 5 alina ariary, fianakaviany tompo Klara Andria Maefa Daniela roa alina ariary, fianakaviany tompoko vavy Raharso Victorina 4 alina ariary. Toy izao indray ary eo fisaorana tonga. Izahay zanaka manjafy fianakaviana dia maneho fisaorana ny fiangonana sy ny mpitandrina ary ireo mpiara-miasa amin'ny promotion sampana namana sy tapaka tonga nampahery anay sy mitrotro anay tamin'ny fahalasanan'ny reninay Ramahery Soa Kristina. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo a. Ialana tsiny ho an'ireo izay tsy nahazo fampandrenesana noho ny hafanondrano be loatra. Fianakaviana tompo manjoa tsy adana ho an'ny fiangonana fisaorana. Izay zanaka manjafy sy mpiray tampoa ary fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny sy fankasitrahana ny Fiangonana FPVM tonga ny dododo sy nankahery anay tamin'ny fahalasanany reny malalanay tamin'ny talata 2 novambra 2024 lasa teo a. Ralisy Arisoa Noeline. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo a. Dia izay a ireo raharaha tonga teo ampelantanana voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Dia mbola ho ampitambona mandrakariva ny amintsika ny ery havana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia miarahaba manokana ihany koa ny fifohazana izay nahatratra ny fotoam-bokatra androany. Jesosy dia nampatsiary mihitsiny a fa rehefa miverina izy a dia honerany izay rehetrarehetra vitanareo a ho an'ny Tompo. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Dia tonga indray tsika amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonana amin'izao andro alahady, ny voady eto ambandriana amin'izao andro alahady izao. Misaotra anao a Jesosy tamin'ny nanasitrananao azy ny nahafahanao bebesen'ny zanako, mangataka Jesosy ny tezanao ny ankonako ary ovy amin'ny fakapanahy maro samihafa atolotra ho an-dada.
ny fahasoavanao. Jesu nunana fakai tamire utaci itaisa isai na matucai
ankehitriny mifaly miravo mitsiky ny foko tsy afaka ho antsaiko ireo fanavotana zay fototriny afalina ao anatiko sabako tokoa fa fona ny alahelo satry Jeso no tonga tanaty ny foko miby takaokizany ny foko feno ira ankalaza iderany Jeso ilay tompoko finaritsany foko iraoany tompo lay mpanjaka malaza sy tsara indrindra kai sy noaro ny fotehysento pendrikazy mihira sy karo haleluya tsy afaka ho antsaiko ireo fanavotana zay fototriny afalina ao anatiko sabako tokoa fa fona ny alahelo satry Jeso no tonga tanaty ny foko miby takaokizany ny foko feno ira ankalaza iderany Jeso ilay tompoko dia mba tahio ny asanay sy ny fiaina tokantranonay vola 58,000 ariary anampina ny pasteur any ambanivohitra misaotra Jesosy sitrana Malama
iraika amby efapolo riana faharoa fito amby folo ndriana fahatelo efatra ny totalindreo rehetrarehetra ireo a dia miisa 7 amby 100 ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. dia misaotra ny plaza raharaha sy ireo mpaniplaza ny voady a isika zany pirofo fa eto Andriamanitra ny masoko sy ny foko izy a dia eo aminareo mandrakariva. Dia araka ny fanambara teo moa zany dia misy le fanomanana ny amin'ny déjeuner concert ny 20e ny FPVM maneran-tany izay atao eny amin'ny toerana Emra iny, hitantsika tsara angamby ny toerana iny. Dia manentana izany ny komite ny 20 taona izay mitarika ny komite izany. Dia manentana antsika vahoaka an'Andriamanitra mba samy ianao izay ho afatsika ao anatin'izany satria efa voambara teo fa misy efa mivarotra be ao zany avy amin'ny komite dia misy mivarotra ao ivelany ao dia misy ery amin'ny espace fefy dia misy koa ao amin'ny radio dia mientana antsika vahoaka an'Andriamanitra mba samy anao izany. Ny zava-dehibe dia isaorana misy Andriamanitra, tena isaorana be dehibe misy Andriamanitra fa tena maneho zava-mahagaga ao ambony ao ary dia fifaliana ho antsika zany. Ary zany mbola nentanana antsika vahoaka an'Andriamanitra mba samy ianao izay azontsika atao. Eny fa hatramin'ny vavaka zany no tena ilaina fa le vavaka sandratritsika zany no tena manova zavatra be dehibe ao ambony ao. Ary dia ny rariana dia anao krismasy sambatritsika na dia avy ara ny orana na dia mipopoka ara ny varatra dia tsisy hampaninina antsika zany satria efa vita somatsara ny plafond amin'izay fotoana izay. Ary dia entanantsika araka le slogan ny 20e hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso. Raha ny olonako izay velo ny finono izy raha miemotra dia tsy sitraky ny fanahiko. Mahereza ataovy izay azontsika atao fa arakaraky ny rosotsika arakaraky izay ataontsika zany koa nge nitahin'Andriamanitra atsika. Zany nitahin'Andriamanitra zany ny tonga an'Andriamanitra misahirana mihitsy maneho zava-mahagaga amin'ny fiainantsika satria mba mitaky amintsika izy. Finoana tsy arahanasa ao izy dia namany zava-pony. Ary dia ny finoantsika ny zava-dehibe fa tsy maintsy vita io satria Andriamanitra manao an'io araka ny teniny hoe raha tsy Jehovah no manao ny trano miasa foana amin'ny mpanao azy. Ary dia etsika vahoaka an'Andriamanitra entanina ny amin'izany fa dia makasitraka atsika vahoaka an'Andriamanitra fa raha tsy teo ny fitiavantsika an'Andriamanitra zava-poana io fa dia zany mbola nentana antsika. Dia amin'ny déjeuner concert eo 700 ihany manko ny bevina tota ao ary dia efa ifandrombahana be zany be zany ka dia mino zay fa ho avy daholo tsika menakavy samy rohatra hividy zany be zany hiazakazaka mba hiara-paly satria ny finanantsika hanina tsy ho very maina akory zany fa lasa plafond zay ny tena dikany. Ka dia samy manao izay azontsika atao voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Sotra tompoko, sotra tompoko. Ampifantarina antsika koa fa amin'ny herinandroany fanokanana mpiandro farany mpiomana any Mitoby any Toamasina izay anasanantsika rehetra raha afaka manotrina amin'izany fotoana farany Fifohazana nanomboka volana metsika nanao fanokanana ary mifarana amin'ny herinandroany any Mitoby Toamasina 970 ny avaty Antananarivo ary ny total moa zany dia 20 ka dia mivavaka ny angatahana amintsika ho vita somatsara zany fanokanana any Toamasina zany mba hananandro tsara tsika ho vita somatsara dada moa dia ao anatiny zany andray zany fanokanana mpiandro zany ka dia vavaka no angatahana amintsika rehetra ho an'izay maniry kosa andeha amin'izany fanokanana zany dia misoratra anarana sahady ao anatiny fandaminana rehetrarehetra. Amarana zao fotoana zao tsika hivavaka ataovy zava-dehibe aminao zany hoe hivavaka eo amin'Andriamanitra zany. Hitsangantsika anao ny hira fa 70
ao amin'ny bokikiry rehefa nay ao mijina manatrehana ianio mba hanolorana iny vavaka mangina vetsovetsompo izay atolotra ao vola sy arena samy tsy anananay fa indro ny vavaka mangina fanolorantena ho anao atao vavaka mangina ho anao manatrika anao Jesosy miaino mivavaka ao eto izy araka ny teneny masoko sy ny foka ao mandrakariva mifantody tsara ianao mivavaka anoloran-tenanao a ibebanao koa dia atolory amin'izay ny tenanao a ho an'Andriamanitra fa izy dia miteny hoe nivavaka ny maro a nivavaka ny marina indrindra dia mahery zany miaino zany Andriamanitra atao fitsapanao fa manatrika anao izy a ao anatin'izany vavaka zany ny andiny voalohany ihany a rehefa nao mijina ataontsika zany aminao manokana dia manokana izay mpanomponao rehetra amin'izao ora izao Jesosy tondra ny vavaka mangina tokoa eto anatrehanao Jesosy fa tsy mba manosy-botanana anay ianao fa na iza mivavaka miantso ny anaranao dia miaina ianao Jesosy misaotra indrindra ny olombelona raha miaina anay aza Jesosy tsy mahavonjy anay zany fa ianao Andriamanitra ianao Jesosy Kristy rehefa mandohalika mivavaka izay tondra ny tenana eto anatrehanao dia miainao anay ianao na dia ratsy aza ndreto izay rehetra manolotra ny tenana eto anatrehanao androany ho havaozinao Jesosy havaoziny fonay havaoziny sainay rehetra havaoziny fananay mba hitoeranao tompo aty anatinay Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana rehetra fampahirezanao anay tamin'ity andro androany ity misaotra anao tompo fa tianay ianao na dia ratsy aza ary androany nitenenanao aminay tompo hoe raha mino anao dia vonjena ianao sy ny ankonanao ary raha hiverina indray ianao dia ho raisiko ianao zany mahandriamanitra anao hiverina izay rehetra androany hanao ny sitraponao tompo andeha araka ny lalanao sy fitsipika ao marina hiazakazaka anao ny asanao manomboka ho tokantranonay tsirairay avy zany eny tontolo eny ery manerina ny firenenay raha isy tompony fanoloran-tenanay ho voninahitra o rery any misaotra Jesosy misaotra anao tompo satria na iza ny vavaka dia miaino ianao reto mpanomponao maro be nanandra-tanana nanandrana vavaka teo anatrehanao Jesosy raha narary nositranonao raha nanao fanadinana dia nafahanao nangataka Jesosy dia afaka fanadinana ny zana
nomenao fitahina mahagaga tsy takatry ny sainay ny toejaza aza ny momba aza toejaza teraka soamantsara Jesosy ny zanany vita mariazy soamantsara ianao nanatanteraka nanome vola makarena na tanterana zany vita koa Jesosy dalazany trano ary nahazo tombonandrom-pahavelomana Jesosy anniversaire teto anatrehanao zany maro be izay tsy voatanisa mpanomponao Jesosy nahazo valim-bavaka taminao makasitraka Jesosy fa reto olomanta reto no miaino dia miainanao mantra ny fahotanane mantra ny tsy finonane nefa no ny famindramponao dia ny aino vavaka ianao misaotra tompo ary za nanakambananay rehetra ny vavaka iarahanay manatanteraka manao hoe misaotra Jesosy misaotra misaotra Jesosy ankehitriny koa nefa Jesosy maro be mitalao aminao Jesosy fa tsy hainay olombelona hainao Andriamanitra zany ny teny toko omenao anay zany azakazanay mandohalika voatany an-trano dia efa hitanao ny setim-pon'ny olona rehetra hitondra vavaka eto anatrehanao satria mino fa mihaino vavaka eto amin'ity toerany ianao ao Jesosy ny mangataka fanasitrana mangataka amin'ny asa fivelomana maro samihafa mangataka asa koa mba ho tahinao ny varotra Jesosy mangataka Jesosy mba ho lasa soamantsara ny amorisy ny zanany mba ho teraka soamantsara hono ny zanany Jesosy tsy mba miangatra ianao Jesosy tsy mba miangatra ianao ianao mihitsy ny andray an-tanana zany zanany zany hiteraka soamantsara ao Jesosy ny marary endolava tendrevo zany amin'ny tananao fa manasitrana ianao ao Jesosy vonaton'izay nitoriana tany amin'ny tribonaly apetraka eo ampelantananao zany fainao mpitsara marina ao Jesosy mba hiverina soamantsara daholo ny faninanany mba azo tany Jesosy mba ho sitrana soamantsara jereo ny varotra rehetrarehetra ny asa angatany aminao Jesosy maro be Jesosy satria mino zay fa eto ianao mihaino ny fivavahana ianao enany tsy nanoratra tetỳ azy matoky zay fa hitanao ny ao anatin'ny fonay tsirairay avy zany anakambananay ny vavaka tompo vavaka maro ianao mahery indrindra ny akambananay ny vavaka manao hoe Jesosy enio ny vavaka misaotra tompo Jesosy ndreto ary zay tonga eto androany manana vavaka tsy ambarahafa aminao rery ihany Jesosy ianao ny afanteny zay sarotra eo aminareo eto ty amiko zany ary araka ny teninao amin'le jamba hoe inona ny tianao hataoko aminao eno ny vavaka mangina eny amin'ny W tsirairay avy mijina ianao fona aminao zay Jesosy mijina eny amin'ny W tsirairay avy misy setim-po eny misy alahelo andry misy fahasahiranana tompo fa aminao rery andry nitondrany azy zany ka na dia ranomasy latsaka ihany azy mino a Jesosy fa hitanao zany ray minitra dia ray minitra Jesosy mba hangatana aminao misaotra tompo fona aminao an Jesosy manapaka ny vavaka ataony malalanao aminao mino tompo fa voarainao zany ary ianao nitondra ny vavaka zany androany any amin'le rainao any an-danitra hifonao anay saotra Jesosy makasitraka anao matoky zay manana anao Jesosy matoky zay araka ny tenao matoky aleniantsy sy ny fidy ianao androany
misaotra jesosy misaotra tompo jesosy eo mivavaka manokan'izay ho an'izao fiangona mpifoazana zao manatena famonjena ho an'izao fireneny zao ianao azao fiangonana FPVM fiangonana mpifoazana zao jesosy amony olona rehetra ianao mba hitondra fifohazam-panahy jesosy irehatra eto amin'ity firenena itsy amonjy ny vahoakanao maro be jesosy eo hitondra famonjena ho an'ny firenena jesosy eo hitanao ny vahoakanao mahantra ny ara-panahy jesosy tsy mahantra arabola intsony fa ara-panahy mihitsy jesosy very jesosy eo kasio amin'ny afonao zany amin'ny afon'ny fifohazana hamangy ny olona rehetra jesosy irehitra fifohazam-panao amin'izao fiangonana zao hitondra famonjena ho an'ny firenena fa tsy misy tianao very na dia ray azy eto amin'izao firenena zao fa ho tonga ny an-danitra avokoa handova le fiainana mandrakizay zany nitanjonao Andriamanitra eto amin'izao firenena zao ary zao fiangonana mpifohazana FPVM zao anisany tananao hitondra zany fifohazam-panahy mirehitra eto amin'izao firenena zao misaotra jesosy vangio ny mpiandry rehetrarehetra vangio ny iraka rehetrarehetra ny pastera rehetra ahafana amin'ny asan'ny fifohazana jesosy anao ny asanao ampitiavana hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra ka ninina asa tanterahana hiaraka hiasa amin'ny mpanomponao rehetra any mba vohatra lavitra any ianao eto amin'izao renivohitra zao jesosy zay mbola very tokoa ety amin'izao tontolo zao misaotra indrindra jesosy misaotra tompo jesosy eo jereo ndray aman-drenay dada randrena toandro miazakazaka tondra zany afon'ny fifohazana zany meo azy ny hery meo azy ny tanjaka ny fahasalamana mba hiverina ndray tahaka ny voro maheryhery ao anatiny ka ny herinao Andriamanitra ny hery ao anatiny tanjaka ao anatiny hanaovana zany asa masiny zany mbola amonjena zao tontolo zao hifoha ara-panahy mba handova ny fiainana mandrakizay misaotra indrindra jesosy misaotra tompo jereo izy any ampanaovana vakansy zany ataovy manana fifaliana eo anilany mandrakariva ianao omba azy ianao ary anyme hery tanjaka fahasalamana manokana dia manokana ho an'ny dada randrena toandro ianao misaotra jesosy misaotra tompo jereo ny firenenay jesosy tompo ianao jesosy hijery an'izao firenena zao sambatra ho ianao ny manana firenena manana ny Jehovah Andriamanitra mba hatoky ianao zao firenena zao mpitondra rehetra ataovy mahay mitodika any aminao vangio jesosy tsy hainay olombelona zany fa ianao mihitsy mahandriamanitra anao amangy ny mpitondra fanjakana rehetra isa tokony avy mba handohalika enkohaka eo anatry ianao fa any aminao rery ny manana ny famonjena anao ny arena sy ny voninahitra ianao ny mpamonjy ny firenena rehetra jesosy eo vavaka izay ho an'ny mpitondra firenena rehetra atahotra anao Andriamanitra ary aza vela manana anjara amin'izy ireo ny herin'ny satana rehetra poteo zany sanana anjara eto amin'ity firenena ity fa oka hisandratra eto kosa ny azo fijalianao jesosy amirapiratra eto amin'ity firenena ity ampandresy zao firenena zao mba hatoky anao Andriamanitra le manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany misaotra jesosy misaotra tompo jesosy jereo ny fiangonana FPVM rehetra tompo manana anjara amin'izany famonjena zany mefa endrena mpitandrina rehetra ny iraka rehetra atoky anao ny asanao ampitiavana amin'ny fahamarinana amin'ny herinao zany angatana isidonikinay aminao mpanomponao izay mangataka zany vavaka zany ary mbola nompo anao mandrakizay misaotra jesosy rainay o zay ny an-danitra ho amasinana eny anaranao ho tonga eny fanjakanao atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay nio ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisiny tsodrany tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoy Jesosy mpanompoka efa novodiko ianareo ka tsy mbariko aza matahotra ho ny tompo aza mierikerika fa za Jehovah Andriamanitra ao ny momba anao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao
mety manadino zana minono ny vehivavy eny mety manadino ny vehivavy ny olombelona mety manadino anao fa izaho ho Jehovahandriamanitra aho tsy mba hanadino anao mandrak'izay aho fa vita tomboka vatsy ao ampelantanako ianao ianao ny tompo mandehanao amin'izao herinao zao fa momba anao Jesosy atolotra anao kosa tompo ny dera ny antsa ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay amen raika amin'ny 77 ny andiny faevatra inona no mamiko mihoatra noho ianao tompo manan-kery sy loharantso izay zavatra ilaiko azoko aminao koa ho neninao ny foko ho lapanao tokoa ny andiny faevatra farany amaranantsika n'izao fotoana izao tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary fanahy masina amaina voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery any aleloia masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amena dia mahireza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy